Alan'ny alakamisy 2 Mey taona 5 manolotra ny ara-bomba pirariso tompo-klasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka amin'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa Eliza Herman. Miarabanao Mikana Andriambolaza, miarabantsika aby avy koa magnaraka ny mivantagny eto amin'ny TV Plus Madagascar. Orasantsika vetrany ary zao ireo lohateny mbaovao ampisonitra ny fizahantany ao Nosobe ny fahavitan'ireo fanamboaran-dalana rehetra mampitoy ny seranam-piaramanidina. Ny tanàna ny Nosobe sy ireo toeram-pizahantany rehetra mampalaza ny Nosobe Anjoatsy ho tanàna anisan'ny ala mizoga ny fahatapahan-jiro lavareny ny Nosobe. Fankaotrany amin'ny 3 fiara be isaky ny alakamisy no esoron'ny komina eny amin'ny tsena amin'ny Mahamasina rehefa miala ireo mpivarotra raha ny fanazavana. Miala fotsiny avokoa ireo mpivarotra rehefa hariva ary mijanona sy miparitaka eny an-toerana avokoa ireo fako. Nandray ireo ben'ny tanàna vehivavy avy amin'ny faritan'ny Fianaratsoa ny filolepitry ny antenimieran'olona Nicolas Rabemananjara androany. Manibendrika ny fitondrana ny fihetsika nataon'ny kandida ben'ny tanàna ny talata volon'ondry natolotry ny fitondrana izay mikasanala ny ben'ny tanàna voavidy ao an-toerana hoy ny fiarahamonim-pirenena. Ny antsimpitrem-baovao avy hatrany ary marobe ny asa fampandrosoana vita ao an'ny distrikan'ny Nosobe manokana izay sady mamaly ny filan'ny vahoaka no mitondra amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany. Mampalaza ny Nosobe raha ny kabary fanokafana ny filan-kevitry ny minisitra nataon'ny filoha Andry Rajoelina io tolakandro io. Anisan'ny ampisonitra ny fizahantany ao Nosobe ny fahavitan'ireo fanamboaran-dalana rehetra mampitoy ny seranam-piaramanidina. Ny tanàna ny Nosobe sy ireo toeram-pizahantany rehetra mampalaza ny Nosobe hotokanan'ny filoha Rajoelina ireo fotodrafitrasa ireo amin'izao diany any Nosobe izao. Anjoatsy ho tanàna anisan'ny ala mizoga ny fahatapahan-jiro lavareny ny Nosobe amin'ny fametrahan'ny filoha Rajoelina ny fotodrafitrasa parc solaire manana tanjaka 5 mégawatt. Zava-dehibe manokana ho an'ny tapany avaratry ny Nosy hodinihana amin'izao filan-kevitry ny minisitra izao ny ady amin'ny alatra lavanilina sy ny fanamboarana ny RN6. Fitiavana Doni Ivrasatra. Mandroso sy miova endrika ary tsy mena mitaminy ireo nosy mpisarika mpizahantany hafa. Ny tanàna ny Nosobe amin'ny alalan'ireo fotodrafitrasa fampandrosoana vita amin'izao fitondrana Rajoelina izao. Toy izany no azo amehezana ny lahateny fanokafana nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny filan-kevitry ny minisitra natao ivelona Antananarivo izay natao tao Nosobe itolakandro teo. Toy ny mahazatra nitarika ny filan-kevitry ny minisitra ny filoha Andry Rajoelina ary nanatrika izany ny praiminisitra sy ireo mpikambana ny governemanta ny ampy ireo tompona ndraiky mpanjakana voafidy sy voatendry avy aman-toerana. Tsy mijanona amin'ny fotodrafitrasa fotsiny fa voajery fanjakana Antsipiriny avokoa ny sehatra rehetra ilain'ny vahoaka ny fanjakana. Toerana miankin-dohatra any amin'ny 90 isan-jato amin'ny sehatry ny fizahantany Nosobe. Nataon'ny filoha Andry Rajoelina laharam-pahamehana manokana araka izany ny fanomezana fotodrafitrasa ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany izay fiveloman'ny vahoaka ao Nosobe. Politika ny fanjakana amin'izao rahateo ny ametraka ny indostria ny fizahantany ho tosika ara-toekarena goavana ho an'i Madagasikara. Tsika ny mialao amin'ny Elville mandrapatonga any amin'ny Andilana izay amin'ny refy 25 km 800. Eo ihany koa ny lalana izay miala eo amin'ny Fasen eo amin'ny aéroport zany izay mandalo aty Majiro ary mandray aty Elville ary makany Andilana ihany koa dia efa vitatsika somatsara ihany koa izany lalana izany. Ary ny axe fahatelo moa zany dia ny hoe ny Elville indray misy lalana maromaro izay tokony mbola efa ao anatin'ny fanantanterahana makany amin'ireny site touristika izay makany Ampasipouy sy ny parc national Lokobe sy hôtely maro samihafa dia efa voatotosa ihany koa zany izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary efa vitatsika ihany koa ny eo amin'ny Andilana makany amin'ny cratère izay piste mirefy 3 kilometatra ihany koa.
Mifampiankina ny fandrarany fizantany sy ny famokarana angovo mora vidy sy mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny toerana iray. Anamarika ny dia ny filohan-dRanjoelina Nosy araka izany ny fanombohana ny fametrahana foto-drafitra sapamokatra herinaratra madio. Iara-dalina amin'izany ny fanamafisana ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny Nosy sy Antsiranana. Ka dia ny fametrahana ny parc solaire izay 5 mégawatts eto Nosy izay efa manomboka ny asa ao ary mino fa ho vita tsy ho ela ny fametrahana an'izany parc solaire 5 mégawatts zany ary amin'ny taona ho avy kosa dia apitsika 5 mégawatts supplémentaire mba afeno ny 10 mégawatts zay no hoentin'ny fitondram-panjakana fa ny sehatra tsy miankina ihany koa dia anisan'ny napresiana manao ny fampiasam-bola ka misy ny 3 mégawatts ataon'ny sehatra tsy miankina efa ho vita izy io ary efa mandroso dia mandroso ny asa ny dikan'izany zany ny fean'izany dia efa mifona ary mifona tsikelikely ary mifona tanteraka ny fatapatapahan-jiro eto Nosy ary mizotra makany amin'izay transition énergétique zay tsika maintsy irosoana koa mantsy ny fanatsarana sy ny fisitrahana rano fisotro madio eto Nosy dia ohatran'izay ihany koa ny any Antsiranana satria dia misy tetikasa lehibe efa atomboka eto Nosy satria dia tsy ampy 1600 mètres cubes isan'andro ny zavatra vokarin'ny Nosy ankehitriny nefa mbola afaka ampitomboana hatrany amin'ny 4500 mètres cubes izany afaka taona foy. Ka noho izany dia misy fampiasam-bola zany mitetina 4 millions de dollars izay hotapahana eto amin'ny filakevitry ny minisitra ny fanatanterahana an'izany asa mba ahafahantsika miroso amin'ny asa fanavozana sy fanatsarana ary fanamafisana ny fitsinjarana rano fisotro madio eto Nosy izay. Zava-dehibe manokana ho an'ny tapany avaratry ny Nosy hodiniana amin'izao filan-kevitry ny minisitra izao ny ady amin'ny alatra lavanilina. Ny setry ny lavanilina izay hain-dehibe ny fampidiram-bola vahiny eto Madagasikara sy ny toe-karena malagasy mihitsy. Anangana ihany koa tsika brigade spéciale ny gendarmerie nationale izay anamafisana an'ireo tetikady izay efa napetraka izay iarovana amin'ireo alatra lavany izay aty amin'ny tapany avaratry ny Nosy izay apetratsika any Andapa, Antala ary ao Vohimar. Lalandra mampitohy ny tapany avaratry ny Nosy manontolo ny tetezana roa lehibe Ifasy sy Mahavavy izay simba noho ny rivodozaka Mane. Tafiditra ao anatin'ny lahandinika maika ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana androany araka izany ny momba ny fanamboarana ireo tetezana roa ireo. Resany eto amin'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fandroso ny fanamboarana ny pont Mahavavy sy ny pont Ifasy izay horesahana eto androany satria anisan'ny mampitohy any faritra avaratra iray manontolo io ka tsy maintsy hojerevana ny fanatanterahana an'izay pont izay. Anisan'ny tetikasa-pampandrosoana ho an'ny Nosy amin'izao fitarian'ny filan-kevitry ny minisitra ataon'ny filoha Andry Rajoelina any an-toerana izao ny fanaovana ny bornage massif sy ny fizarana karatany ny FAOB hatrany amin'ny roetsy ho an'ny fatradiana manontolo ao anatin'ny fitsinjovan'ny fitondram-panjakana ny mahaolona. Eo ihany koa ny fanavaozana manontolo ny hôpitaly ny Nosy sy ny fampidirana ny scanner ao amin'ny hôpitaly ny Nosy izay toerana be olona indrindra ireo mpizahantany araka ny fanamariana nataon'ny filoha Andry Rajoelina. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehampambolena vary sy ny fanampiana ara-pitaovana ary ny tantsorika manokana ho an'ny tantsaha anarivony ao Nosy. Hotokarana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mandritry ny diany ao an-toerana ihany koa ny EPP manara-penitra sy ireo tranomora misy savalopolo manakaiky ny Madiro izay toerana anaovana ny tanàna vaovao ao Nosy.
Iverina eto andrenivohitra isaka amin'ny tsilavam-baovao manaraka ity fakoatra amin'ny 3 fiarabe isaky ny alakamisy no esoron'ny commune eny amin'ny tsenany Mahamasina rehefa miala ireo mpivarotra miala fotsiny mantsy izy ireo rehefa avy mivarotra ariva ary mijanona sy miparitaka eny an-toerana avokoa ireo fako ora maro no laniny ireo mpiasan'ny commune manala ireo fako ireo vokatra izany fepetra vaovao napetraka ny tsy maintsy anadiovana ireo mpivarotra ny toerana ivarotany manomboka izao tsy azo atao ny manaparitaka fako mandritra ny tontolo andro ary tsy maintsy manana sobika sy kifafa avokoa ireo mpivarotra andraisana ireo fepetra ireo araka izany ny mpivarotra mbola mini mandoto sy manaparitaka fako raha nambariny tompona andraikitra eo anivon'ny boriboritany faefatra mitatra izay mamitsinandreo-mbololo eo amin'ny sariny Omega Revzone. Miparitaka ary tonga hatreny amin'ny arabe ny fakon'ireo mpivarotra ho an'ireo mpivarotra legioma eto amin'ny tsenana Alakamisy eto Mahamasina kanefa vao nitapaka andro maraina izy ireo no nivarotra. Mandra-piala ireo mpivarotra miamisavovony ireo fako ireo ary tsy manala izany ireo mpivarotra fa miandry ny anivon'ny commune anadio rehefa mirava ny tsena raha ny fanazavana. Raha tambatra, fiarabe miisa 3 isaky ny Alakamisy no manala ireo fako eto Mahamasina antony hametrahana fepetra vaovao. Hatreto aloha dia tena maloto ny Mahamasina rehefa miala eto ry zareo. Dia izay no tena namafisanay an'ilay fahadiovana satria raha ny fako miala eto isaky ny Alakamisy alina dia tena camion anankitelo no mitondra an'izay fako izay. Dia mino izahay amin'ny fanentanana izay natao tsy ny androany ihany fisan'andro dia hanao ny fanentanana foana ny ekipa eto anivon'ny commune urbaine dia iverintsika amin'ny herin'ny androany hitantsika hoe ohatriny ahoana ny fako efa manomboka tokony hiala izany rehefa miala ny tsena amin'ny ariva. Tsy maintsy andraisana fepetra ireo mpivarotra mbola mini mandoto sy manaparitaka fako raha ny fanazavana trany. Nanentana ny mpivarotra indrindra teto amin'ny tsenany Mahamasina toeram-pivarotana, toeram-pitadiavana ity toerany ity ka tokony hadio lalandava na ho an'ny mpanjifa izany na ian'ireo ravinahitra mpandalo ity na ho an'ireo mpiasa izay manao izay asa fivarotana izay ka izay no nanentanana hoe rehefa tsy mandoto dia efa namany manadio ary dia ho andraisana fepetra ireo rehetra manao izay finiavana tsy hanadio izay satria tadidio fa olombelona ohatrantsika ihany ny manadio ity commune Antananarivo renivohitra Tsakanava ity. Efa andraisana fepetra tahaka izao avokoa ireo tsena rehetra ato anatin'ny boriboritany faefatra tahaka ny eny Anosy sy Namontana ho hiatrany ny fanazavana paikady izay ahafahana mitazona ny fahadiovana sy ny filaminan'ny tanàna. Araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao dia nandray ireo ben'ny tanàna vehivavy avy amin'ny faritany Fianaratsoa ny filoevitry ny anteny Mirandoolona Nicolas Rabemananjara androany. Ny fahasimban'ny lalana ny tsy fampian'ny foto-drafitrasa mpampianarana sy ny tsy fampian'ny CSB ary ny fampidirana mpampianatra FRAM ho mpiasa mpanjakana no olana iraisan'ireo ben'ny tanàna rehetra raha ny nambaran'izy ireo misy ihany koa ireo foto-drafitrasa efa mitsangana saingy mbola tsy voatokana ho ireo ben'ny tanàna matsiaro ho voailika no ireo ben'ny tanàna lehilahy araka ny fitarainan'izy ireo mbola vonina anohana ny filoalefitry ny anteny Mirandoolona Nicolas Rabemananjara ho hiatrany ireo ben'ny tanàna vehivavy ao amin'ny faritany Fianaratsoa ireto. Zora Barjon. Ho an'ny komina Vangaindrano renivohitra dia ny tsy fampiany foto-drafitrasa sy ny fitaovana ao amin'ny CSB2 ao Andrahondaro ao Vangaindrano no olana ho azy hoy ny ben'ny tanàna ny Vangaindrano. Tsy manana branche komina ihany koa ny komina Ambohitrambo tao anatin'ny 12 taona komina Ambohitrambo izay mbola ao amin'ny distrika ny Vangaindrano hatrany hoy ny ben'ny tanàna. Dia tena olany hitako ameresaka CSPD sy fahabiany fitaovana na kodoro andraisan'ny mahasy sisy tora mbana mesira nisy miamo miteraka isany sisy 0 mamo izany mbola mety ho sarosarotry mandomamana fa dia no zary tena manahirany any amatikisany gn'etaetany mponina agny mifangatany izay terery izay. Na bureau commune sy tsananana izany fa mila bureau nay katoana amin'ny izay vao ny efanana. Lycée koa efa misy sivitaona nisy kafan'ny lycée zay fa mbola misy lycée trano raty mbola ezaka foton'izany navitanana azy tafo raty rindry volo. Tsy misy lalana ihany koa ny komina Ampasimboraka ao amin'ny distrika ny Manakara ary tsy mandeha ihany koa ny Lamasinina ankehitriny voatery mandeha tongotra 20 kilometatra ny mponina vao mahita renivohitra
hoy ny ben'ny tanàna izay nanao 7 kilometatra mialohan'ny nandehany any aty Antananarivo. Mandeha machine avy any Fianarantsoa midina any Manakary. Manapatra no gara isanovanay dia mandeha 9 kilometatra mianavana. Io machine zao ohatra tsy mandeha? Tsy mandeha. Dia ahoana ny atokavana? Dia mandeha tongotra dia marary eny amin'ny hitanao tratry ny tongotra 40 kilometatra 80 retour. Zay no anay. Ho an'ny komina Isorana distrika Isandra misy ny fodrafitrasa efa vita saingy mbola tsy nitokanana ary olana ihany koa ny tsy fandraisana mpampianatra fram ho mpiasam-panjakana izay isan'ny olana iraisan'ireo komina rehetra izany. Ao amin'ny komina Tsararava ao amin'ny distrika ny Farafangana dia misy ihany koa ny fodrafitrasa efa vita nandritra ny 3 taona saingy tsy mbola nitokanana hatramin'izao. Zahay moa zany avy amin'ny komina Sorana no tegna koa ao misy fodrafitrasa na président Razoel Andremou Razoel izay natao manara-penitra dia mbola tsy nitokana hatramin'izao. Na eo koa dia mbola be dia be ny MPP sy recruté le tanora dia mampalahelo. Efa misy tanora pakaiky rehetrarehetra vao sy recruté hatramin'izao. Problème. Fampianarana ny MPP. Tany indrindra tena mamparehetra. Vita ro manara-penitra nay tamin'ny 2023 hatramin'izao mbola tsy vita tokana ary tsy mbola misy fitaovana naray ato. Nitaraina kosa ny ben'ny tanàna ny Tsarafidy ao amin'ny distrika n'Ambohimasoa fa voahirika ny ben'ny tanàna vehivavy raha oharina amin'ny ben'ny tanàna lehilahy ary mangataka ny mba hijerena azy ireo. Zavatra tena hiangatahana tompoko mba hijerevana kaiky anay vehivavy ireto isy amin'izay resaka fotodrafitrasa izay satria ny antony izahay vehivavy dia verin'olona fa olona tsinotsinona eo amina trehany hoe fitondrana zany ary mahatsapy izahay fa tena tsy asian'olona lanjana izany hoe vehivavy milatsaka mitondra ho ben'ny tanàna zany ka noho izay antony izay tompoko dia mba mangataka izahay vehivavy mba hojerevana kaiky na dia eo ary ireo lehilahy ireo mba hiangarana vitana kely amin'izao fitondrana izao. Mbola vonona ny anoana ny filoha-hevitry ny Antenimierandoholona Nicolas Rabemananjara ihany koa ny ben'ny tanàna ny komina Lamosina ao amin'ny distrika ny Vohibato sy ny ben'ny tanàna ny Yakora. Ity feo ity moa dia niraisan'ireo ben'ny tanàna vehivavy rehetra nandritra ity feonana ity. Panatenanao zay président fa raha mbola ilatsaka sénateur anao dia manome tanana anao ny komina Yakora. Levanao heta-hetanao ho sénateur oloholona itoy anay apela kakay fa ngayon mara mafana chance. Angay ko satria matoa ngayon na nagtira-tita pakeksa ngayon hangova tatara-piangan fa hitanahin raha taon-nawa hitanahin fieskanao mateitera hutahin Andriamanitra ngawa itumbuha hasina ngawa bisundruta vunnasa ngawa tito ngaya pela fafakano katunga nao makasitraka presidenta iny Andriamanitra Miaina azy ireo tsirairay ary hitondra ny etahitan'ireo ben'ny tanàna any amin'ny fahefanam-panatanteraka ny filoha-hevitry ny Antenimierandoholona Nicolas Rabemananjara manoloana ny fangatan'izy ireo. Ny fiainana amin'ny gouvernement iaraka amin'ny olona moa izay ho tanterana ny 12 Jona eo amin'ny Antenimierandoholona izao. Manana chance kokoa nareo amin'ny présidentsika io zany satria ny président ny vehivavy ny azy ny tena omeny laharana tena omeny vahana mihitsy hoe ampandrosan'le firenena sady mazoto miasa ary zay mahatonga amin'ny présidente hoe ny vehivavy raha ao anaty birao dia ny lehilahy mody aloha dia anjaranay mba manosika an'iregny agnahy moa zao iona amin'ny ministre amin'ny vina iny 16 juin zay zao anao fasafasy amindreo dia sûrement vita madio igny dia hoentina eo amin'ny fionana amin'ny ministre zany mba hahenonareo koa iny mivalitenireo amin'le raha fa dia maro mihitsy ho fotodrafitrasa vita fa nefa idirana dia lany masoandreo ny lokony ny zay mpampianatra fram zay zao tena mahagaga misy efa nisy ihany ny recrutement fa dia mbola sa Tafiditra ao anaty ny fatra iadidiny ny filoha-hevitry ny Antenimierandoholona Nicolas Rabemananjara raha teo ny komina ao amin'ny faritany ny Fianaratsoa ary nilaza ho afa-po tamin'ny fionana ireto ben'ny tanàna vehivavy ireto.
Fa manimba endrika ny fitondrana ny fihetsika nataon'ny kandida ben'ny tanàna ny talatany volonondry natolotry ny fitondrana izay mikasanala ny ben'ny tanàna voafidy ao antoerany hoy ny fiarahamonim-pirenena fanaovana tsinotsinona ny safidim-bahoaka ny fikasana hoy ireo fiarahamonim-pirenena mangataka ny filan-kevim-panjakana hamoaka ny famarinana ireo fiarahamonim-pirenena Gracia Andritsitoerina Marcelin Randribovonsy. Mikasanala ny ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny komininy talata ny volonondry ny kandida ben'ny tanàna natolotry ny fitondrana ka nampiakatra izany teo amin'ny filan-kevim-panjakana mihitsy. Tsy ekena ny fanaratsiana ny endriky ny fitondrana toy izany hoy ity fiarahamonim-pirenena ity sady mpanohana amin'ny fitondrana. Rehefa tsy lany ilay mera natolotry ny fanjakana dia mitady andoto sy nimba endrika ny fitondrana ny amin'ny hoe fandrahonana sy ny fanaovana raha-matahora amin'ny fampiasana ny fitsarana ho anazy satria manona anaran'olona sy manely an'izay izy ihany tompon'andraikitra ambony izay hajainay ao anatin'izay fanohanana ny filoham-pirenena izay ka nahoana no androany hoe rehefa tsy izy no eo dia hosoloana PDS ny hitondra ny talata ny volonondry zavatra tsy azo ekena fanaovana tsinotsinona safidim-bahoaka izany zavatra izany ka mamoehatra sy toerana marin-drano hijoroana mba tena isiny amin'izay hoe tsy sanatria mpanara-dren-drano na mpiray tsikombakomba ratsy avokoa akory ny olona manohana ny filoham-pirenena fa misy ny sasy vonina mpanjaka izay fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Miantso ny fitsarana sy ny filan-kevim-panjakana ity farany mba hitsara-pahamarinana sy ampilaminana makasika ity raha ity. Nahazo vana ny alatra tao amin'ny distrika ny fanadina nandritra ny taona maro raha nambara ny solombavambahoaka ny fanadina Ajadina. Manampitrotraka amin'ny alatra tany ny firaisan'ny tompon'andraikitra Tsikombakomba amin'ny mpangalatra tany araka ny nambarany atrany inona ho ny solombavambahoaka ny fanadina Ajadina fa olona vonina iady amin'ny kolikoly amin'ny fananatany ny tompon'andraikitra ho apetraka ao amin'ny biraon'ny fananatany vaovao napetraka ho fanadina io. Zora Barjon. Nanjaka tanteraka ny alatrady sy ny mafia amin'ny fangalanana tany tao hifanadina nandritra ny taona maro ny fandimby. Lasibatra amin'ny alatra tany ny vahoaka madinika. Tsy maintsy hijoro hijery sy aro ny tombon-tsom-bahoaka nefa ny solombavambahoaka raha ny nambarany Ajadina solombavambahoaka ny fanadina satria io ny vina hitoviny hevitra amin'ny filoham-pirenena. Vonina iady amin'ny mafia mpangalatra tany ny solombavambahoaka raha ny nambarany. Nametrahana tia dia natao hedina amin'ny mafia zany mpangalatra na ganitra na dahalo ny fahalalany ndray aman-dreny anazy. Rehefa atao ty raha ty dia ndao atao fa tsy atao resaka alaina mambahoaka eto satria na ny mpamatsy vola dia mihemotra kivy satria ao ny tompon'andraikitra manao sinia sisy sotra dia siniavina raha taratasy fotsiny, ao ny tompon'andraikitra manao kitotoa ka ny vola masy tsy mba kilema isika zao dia ray aman-dreny ny vahoaka rehetra ary miandalantsika ny vahoaka malagasy ny firenena latsa-katerena no nataon'ny tompon'andraikitra sasatrasany amin'ny kitotoa ka hararotina ny fandalovanareo eto amin'ny disika fanadina mba hoeninareo ambony agny izao taraina zao ny mahazo anay ety ny filoham-pirenena tompo raha nanindry anareo raha nakanay hiara asaminy dia hanatanteraka ny vinana. Ina ny vinan'ny filoham-pirenena ny tombon-tsom-bahoaka tompo lahy sy tompo vavy. Etitra ny solombavambahoaka ny fanadina Ajadina nandritra ny fitokanana ny biraon'ny fananatany tao hifanadina fa tokony hanendry tompon'andraikitra madio sy tsy tia kolikoly toy ny teo aloha ho apetraka eo amin'ny biraon'ny fananatany io hifanadina io. Miangaviko fotsiny dia hoe atao volona tsara fitondran-tenany ao fa ny malotoloto tsy mandaitra azy zany raha mbola depite fanadinany eto misy LDG. Ny birao dia azo akasitrana tanteraka fa maro solombavambahoaka ny fanadinany tenako misy vahoaka maro afarako ao. Ny olona tena hiasa ao reo tompo lahy sy tompo vavy aleo mba olo-mendrika fa tsy hanao ohatran'ny olona tompon'andraikitra teo taloha tsisy dikany ty birao ty raha ny olona petraka anareo ao hisarigegy ohatrany nataony taloha. Ny talata teo no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny biraon'ny fananatany eo hifanadina noho ny fiaraha-miasan'ny solombavambahoaka sy ny fitondram-panjakana. Odintsika hatrany ny fampahalalam-baovao tsy takin'ny kominina intsony
ndretran-tany sy etratrano fahaloeny amin'ny fobeketra manomboka izao. Amikatso ny fampandrosoana sy fanatanterana tetikasa ho an'ny mponina ny fotony io fanapahan-kevitra io raha nambarany ben'ny tanàna ny commune Ampangabe ao anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano efa kely ny vola mirotsaka amin'ny commune raha amita amin'ny andraikitra sahany ny voamaika amikorotana amin'ny fitantanan'ny ben'ny tanàna izao fanovahana izao raha nambarany ny vola azo avy amin'ny etratany sy etratrano no entina manatanteraka tetikasa toy ny fanamboarana lalan-kely eny anivon'ny commune Ohatrany ity ben'ny tanàna ity mitatra izay Andra Lalarso Marcelin Randrevavonjy. Ny IFT sy ny FPB zao dia tsy mirotsaka tsy takin'ny commune indray fa lasa miverina any amin'ny centre fiscal iny etriny nefa izay nirotsaka 100 isan-jato ary takin'ny commune 100 isan-jato ka nahafahan'ny commune nanatanteraka asa fampandrosoana izay mety ho tratran'ilay vola tafiditra ankehitriny zany dia efa tsy ny commune intsony indray no irotsahan'ny vola iny fa ny centre fiscal no miezaka androtsahan'ny mponina iny. Nanao ezaka ihany moa izay mifampiresaka tamin'ny solombavam-bahoaka omaly dia mba mampita izahay ho an'ireo solombavam-bahoaka izay mamola volan'ny lalàna iverenan'ireny etra mirotsaka 100 isan-jato eny anivon'ny commune ireny mba ahafahana manatanteraka ny apahan'ny asa fampandrosoana eny anivon'ny commune. Fatombanana ho vita alohan'ny volana jona ny fandrakofana tara amin'ny ampahandalana mirefy 440 kilometatra anelanelan-Antananarivo sy Ambatolampy ho nitatitry ny ministera ny asa vaventy toy izay ihany koa ny eo anelanelana-pitatafika sy Antsirabe izay mikendry ny andrakofana tara ny 10 kilometatra ka tafiditra amin'izany ny lalana miditra sy mamakivaky ny tanàna Antsirabe kendrena ny avy tanin'ny lalam-pirenena fafito mampitoena Antananarivo sy Antsirabe meloha ny faran'ity taona ity ho ny ministry ny asa vaventy Gracia Andriatsitoerina. Miroso ny asa fanadiovana sy fametrahana ny sosona fototra amin'ny ampahandalana eo anelanelana Antananarivo sy Ambatolampy tanjona ny andrakotra tara 410 kilometatra alohan'ny faran'ny volana Jona 2024. Eo koa ny eo anelanelana Ampitatafika sy Antsirabe 10 kilometatra no kendrena ho rakofana tara ka tafiditra ao anatin'izany ny lalana miditra sy mamakivaky ny tanàna Antsirabe. Misy ny fanengelenana ny famoivozana mandritra izany. Efa tonga eny atoerana avokoa ny fitaovana ilaina, efa mandeha tanteraka ny asa ary efa misy faritra miroso amin'ny fandrarahana tara. Ny avy eto Ambatolampy manokana no resahantsika dia ny tanjona petraka dia hoe ho vita tanteraka ny 80 kilometatra anjarany ity orinasa sinoa ity miala avy eto Ambatolampy hatrany Antananarivo iavoloha zany mialohan'ny faran'ny taona. Antenana ny fahavitan'ny lalana mialohan'ny fakandrivotra lehibe mba tsy ho adiny dimintsony ny Antananarivo Antsirabe ho ny gouvernoura ny faritra Vakinankaratra. Alina ihany koa rehefa tonga ny fakandrivotra lehibe grande vacances ato dia mba efa fluide amin'izay ny circulation mba tsy ho sahirana intsony ny olona ka tantara sisa ilay hoe adinidimy na adiny enina Antananarivo sy Antsirabe. Nidina ifotony hijery ny fandrosoan'ny asa ny ministry ny asa vaventy ary nanome toromarika mazava ireo tompon'andraikitra eny an-toerana mba hanatsarana sy hanafainganana ny fandrosoan'ny asa. Tsy hijanona hatreo Antsirabe ihany ny fanamboarana io lalam-pirenena io fa hitohy hatrany amin'ny faritra Atsimo raha ny tatitry ny ministera ny asa vaventy hatrany. Maresaka any amin'ny faritra Sava kosa indray vonona hatrany ny faritra Savany anohana sy anampin'ny tanora eo amin'ny setry ny fandraharahana mba ho tena ho avy ny firenena tokoa hoy ny gouvernoura Seramila Tedi Gervais nandritra ny fanokafana ny fandaharana asa ny fitondram-panjakana miompana amin'ny fanohanana ny tetikasan'ny tanora nambara nandritra ny fanokafana ny tetikasa Fiarina 2 nefa fa mila fahavononana sy fahasahiana ny asa fandraharahana omena lanja manokana ny fanofanana arakasa ho an'ireo tanora. Fanazavana. Vinan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina miompana amin'ny fanohanana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatsarana ny velitenany, ny fandaharana asa ny fanjakana hanohanana ny tetikasan'ny tanora. Noho ny tontolo ny fandraharahana mila fahavononana sy fahasahiana
dia lara-pamena ny fanomezana fanofanana arak'asa ireo tanora, hoy ny gouvernoura ny faritra Sava Seramila Dedi Gervais. Ny politika-panjakana izay napetraka ny filohan'izay Andrajoely hoe omeo fiofanana ny tanorantsika tonga maro teto atsika tamin'izay fiofanana naninga zay ary niany ary rentsika ny fandarina teo dia misy ny fizarana sertifikat ho anareo izay tonga nandray izay fiofanana zay. Namaranana ny hetsika teo Sambava fitsidihana ireo trano hevana ampafatana bebe kokoa ireo tolotra misy amin'ireo mpiara miombonanto, ireo tetikasa, ireo fikambanana mpamolavola tanora sy nisy olombanona Agir sy Gasy Miranga izay nomafisin'ny gouvernoura ny faritra Zavatrany fa vonona iara-asa amin'ny tanora ny tenany. Ny tegna dia magname tokanareo tanora fa miara-miasa aminareo. Ka zay ny naviako hoe alohantsika hijery ireo tanora ireo fa ireo no avy ny faritrantsika ty ary nareo ny tavandrainay anohy izay asa izay efa nataonay dia isorana ny fitondram-panjakana, isorana ny filohantsika izay olo manana vina ary mitodiky be dia be amin'ny tanora nagnanaova tetikasa fiariana hanampianantsika tanora amin'ny velontenantsika andavanandro. Misy 500 ireo navita fiofanana tamin'ny lalam-piofanana 400 izay nitanterahana tao anatin'ny faritra Sava izay nanentana ireo tanora hiaraka hifarimbona amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanadiovana ny tanàna, indrindra amin'izao fandraisany faritra Sava anjara amin'ny fifanana tanàna madio izao kosa dia tsy ankilany ny ben'ny tanàna ny Sambava raha mangalaza Judique L. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany tsy mitsahatra mitondra voka-pikaroana amboarana ny tontolon'ny fandraharahana ny tanora malagasy ankehitriny. Isan'ny sehatra tsy mitsahatra ny mivoatra ny tontolon'ny famoronana akanjo eto Madagasikara. Maro ihany koa nefa ny fanontaniana sy ny aya mipetraka noho ny fahatongavan'ny fanatontoloana eo amin'ny sehatry ny lamaody sy ny fitafiana nanapa-kevitra araka izany i Razafindra volony Sarobidy Arnofy Abelina tanora mpianatra ao anivon'ny sekoly ambony tsy miankina iskam ny hanao fikarohana manokana ao amin'ny faritra Vatovavy anomezan-danja ny sembo ka nanehony ny fanirindry ny hamorona ny sembo sikina azona ny mari-pahaizana master 1 nampahafantariny ny ampahabemaso androany manoloana ny mpampianatra mpitsara sy ny daholobe ny voka-pikarohany ary nazon'ny noty 18/20 Njakandre Mahery sy Omekarana Efitsona. Mivoatra isan'andro ny tontolon'ny fitafiana eto Madagasikara ary voakasika izany ny faritra rehetra manerana ny nosy. Manoloana ny fanjifana mihoapapana sy ny fivavahan'ny lamaody ao anatin'ny fotoana fohy sy aingana na ny fast fashion, misedra olana ara-tontolo iainana sosialy sy kolontsaina ny tontolon'ny fitafiana. Antony nasarika Razafindra volony Sarobidy Arnofy Abelina anatanteraka fikarohana manokana mikasika ny sembo sy ny fomba fanjifana sy famokarana fitafiana eto Madagasikara. Manoloana ny tandimona entin'ny fanatontoloana dia noheveriny ho zava-dehibe ny fiarovana sy fanomezana lanja ny arena ara-kolontsaina malagasy ka namoronany ny sembo sikina. Ankoatra ny mahafitafiana azy, ahafahana mampifandray ny kolontsaina malagasy sy ny fandrosoana maharitra miaro ny tontolo iainana ny sembo sikina. Ny lohahevitra ny mémoirako ity zany dia sembo sikina aloha ny anarany. Izy ity resaka famoronana markana sembo izay avy amin'ny faritra ny Vatovavy mifanatsoana azy sembo. Dia ny tena votoatiny dia famoronana an'izay sembo izay modularité le concept an'ilay izy mba ahafahana zany mampiditra n'iny sembo iny amin'ny modernisation izay iainantsika amin'izao. Un sembo manko tenue traditionnelle. Dia ny concept tiako napita tamin'ilay izy mba ahafahantsika mampiditra an'izay sembo izay ahafahana moduler azy, c'est-à-dire miova zany ny paozin'ny sembo iny rehefa avy anaovana sembo izy dia afaka sikinana en tant que robe ihany koa
miala tsiny kely amin'ilay français nianelanelany fa zay zany ny tena conceptany mba ahafahana mampiditra ny traditionnel mba mipromouvoir an'ilay izy zany mba ahafahan'ny olona mahafantatra kokoa sy miverina kokoa amin'izany atao hoe culture sy tradition zany. Entina mamaly ny filana tafiana rehetra satria afaka miovaova araka izay tiany ny mpanjifa ny sembosikina izay amboarina avy amin'ny akora tsy manimba tontolo iainana. Nampahafantarin'ny razavon-dravolon'ny Sarobidy Arnofy Abelina Androany manoloana ny mpampianatra tsara sy ny daholobe ny voka pikaroana nataony nahazahoana ny maripaizana masteroanina ka nahazoany naoty 12 amin'ny 20. Voka pikaroana nampitondraina ny loahevitra création textile modulaire inspiré du patrimoine malagasy sembo sikina. Varatsika zao ny resabe. Ny pejy dinosy spas mampafantatra loza mpifamohozana anaratra n'olona omaly teny Andohatapenaka. Fiara roa ny mifandona, ny iray nentina sinoa, asana maika izy fa nisongona fiara maro no zotra lamina mitandahatra ka nifandehatra tamin'ny fiara ifanena aminy. Ny pejy Jean Irina Rafanomezatsoa mampafantatra loza iray, loza roa, loza telo, zazavavy kely voateraka mena vavy nisy nanary teto amin'ny fokotany Anosy Zatesta 1. Iza loatra ilay reny tsiraina vita izao, tsy rariny. Velona somatsara ilay zaza, omeny mpiarabelona nono, alefana etsy amin'ny polisy misanina ny zaza tsy ampy-taona, hety tsara lalàna izy. Partageo hitadiavana ny marina fa mampalahelo loatra. Ny pejy Dinosy Spas mampafantatra notsondromin'ny tiandrem-bavy lanitra 20 taona ty tamin'ny antso ny olotiny rehefa nifamaly izy roa teny Ambatomaro tamin'ny alina lasa teo. Nifamaly izy roa ka noleran-dramatoa kely tamin'ny antso maranitra, nielika avanan'ilay tokony ho andefimandry ny raharitra izay, tovolahy 12 taona, notsabonaingana any amin'ny hopitaly ty farany, notazomina tao famitorana kosa izato tovavy mahery fihetsika. Ny pejy malagasy miara-mandroso mampafantatra karamany Ronwes DG Anjirama $710,000 na 3,195 millions d'ariary eo. Ny karamany tale jeneraly ny Jirama vaovao Ronwes raha ny voarakitra ao anatin'ny fanarahana izay aritra 4 taona. Izany hoe karamaina 798,750,000 ariary izy ao anatin'ny herintaona, 66,562,500 ariary isambolana ary 2,218,750 ariary eo isanandro. Dinosy Spas mampiseho anatin'ny pejiny. Tsy nandika ny 420 ora dia tratran'ny zandary ny tompony antoka tamin'ity von'olona Ankitsirano niseho ny talata teo tany Manaratsandry, commune Andovranto, district-ny Brickaville ity. Lehilahy 520 taona tokoa no nisy namira tamin'ny Antsibe tamin'io talata io raha niasa tany Antsaha. Tataka tanteraka ny lohany aoriana vokatr'izany maty tsy tradrano izy. Mitsoka ilay namono, soa ihany fa misy vavolombelona nafantatra azy. Niara-netana ny zandary sy ny fokon'olona. Ny robo-drano, lepitalakana ny tety avoana sy lohasa, ny CB sy ny ekipany, vokany, azon'izy ireo ilay mpamono izay efa tonga tany Tanandava, zany hoe efa lasa lavitra tokoa. Raha nanontaniana izy dia tsy mba nisy disadisa na antongoavana na namperan'ny an'io ray aman-dreniny. Laza izy fa tsy tia nitsotro izao io rangahy io ka novonoiny. Niderany akingana sy fahavitrihan'ny CB sy ireo zandary mpiara-miasa amin'ny fokon'olona. Izany ka tena mpitandro ny filaminana hoy izy ireo. Hoaratsika kosa ary zao rehefa voatapatapany. Miainga mivantana amin'ireo ben'ny tanàna ny fampandrosoana ny komina misy azy ireo sy ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Maro ny sakana sedrain'ireo komina amin'ny olona ny fananantany, ny fidiram-bola eo anivon'ny komina, ny fandriam-pahalemana sy fahasalamana sy ny hafa. Isan'ny takiana amin'izy ireo amin'izany ny fahaiza-manao eo amin'ny fandrindrana asa. Adidin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny prefektora no manome tantsorika azy ireo
ahatrarana sy ahatanteraka izany politika akapobean'ny fanjakana izany. Zany lehibe ny tanàna reo niaraka tamin'ireto lehibe ny sampandrara reto mba ahafahana iziny izay fanidrana asa izay. Izay ny anankiray voalohany, ny anankiray faharoa nijerena ihany koa inona ireo tantsoroka izay tsy maintsy omena andro lehibe ny tanàna. Ary ny fahatelo anisan'ny fotoana fiakaran'ny vokatra moa zao ety amin'ny faritra loatra Mangoro dia nijerena indrindra ny tsy fandrimpahalemana misy any anatin'ireny commune tsirairay avy ireny. Rehefa avy eo kosa izy manao karazana programme d'emploi any amin'ny commune misy anazy tsirairay dia entiny miakatra makaty amin'ny préfecture ahafahana manamora ny fiarah-miasa amin'ny vonona ny anatsara ny fomba fiasan'ireo ben'ny tanàna mba ho tombontsoany vahoaka no tanterana androany ny fivoriana fanao isam-bolana ho an'ireo ben'ny tanàna sy lehibe ny sampandraram-panjakana tato aloatra Mangoro. Tao amin'ny fokotany 21-15 analaknina Morarano indray nanoizan'ny commune ambonivohitra ny Tomasa ny fanokafandalana Andala-Pasika androany alakamisy 12 Mey raha toa ka teny Antanamako fokotany 12-14 nanatanterana izany ny talata 20 Mey lasa teo fanadiovana ny lala-pasika sy fampiarana ny plan urbanisme fa indrindra ahafahan'ny fiara-pamonjy vohiny sy ny fiara-ny mpitandro ny filaminana miditra anelakelaka ny lala-pasika no tanjony amin'ny fanokafandalana hoetrany ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Araka ny fanamby izay nataontsika tatin'ny tampon-tanàna ny Toamasina aketo ho fanatsarana ny tanàna dia miroso hatrany antsika amin'ny sady fanadiovana ny tanàna no fanokafana ihany koa ny lalan-dehibe jiaby izay tafiditra ao anatin'ny plan d'urbanisme directeur ka agnisan'izany zao tsika niany aketo Morarano 21-15 dia après nitsika miditra amin'ny programme magnaraka efa fanamby napetraka moa izy ity ary tsy mijanona raha tsy tena voahaja avokoa ny plan d'urbanisme rehetrarehetra ato an-tampon-tanàna ny Toamasina. Karaha ny fanokafandalana hitantsika zao dia hiadivana amin'ny ahin-trano izay matetika miseho tatoato. Eo koa ny resaka sécurité dia zay raha jiaby zay no atonga ny commune ambonivohitra Toamasina miady mafy amin'ny fanokafandalana jiabijiaby ary tsy janona moa izy ity raha tsy tapitra tanteraka araka ny efa voalazako ombenombeny. Niatona andritra ny taona iray ny fanamboarana ny gymnase manara-penitra ao Manoro noho ny tsy fahatongava amin'ny fitaovana tokony ampiasaina amin'izany no anisan'ny antony nahatonga ny fetoana. Efa tonga ao Manoro anefa nanomboka tamin'ity herinandro ity ny orinasa Sinoa izay hanamboatra izay indray miaraka amin'ny fitaovana ilaina amin'ny tanàn'ny fanamboarana. Eo amin'ny fitopolo isan-jaton'ny aso nefa vita saingy mila toizana izany mba hamitana ny foto-davitra izay nampanantinaina amin'ny vahoaka. Nisy ny fidinana ifotony nijerena ny zava-misy sy nanateran'ireo fitaovana hanohizana ny fanamboarana nataon'ny orinasa mpanamboatra, ny ben'ny tanàna ary ny solombavim-bahoaka Manasoa Tanga. Anisan'ny foto-drafitrasa goavana napetraky ny filoha Ajaina Andry Nirina Rajoelina ny gymnase eto amin'ny fokotanana Papangambo agnatin'ny distrikany Manoro. Afaliana sy Aravany no aseminay otona satria velona ny andrasana ka androany zany dia tanteraka ihany ny fanatotosana ny asa tia mba horeharehan'ireo tanora mpitia fanatanjahantena aty agnatin'ny distrikany Manoro. Eto dia mitondra fisaorana ho an'ny filoha Andry Rajoelina sy ny ministera ny fanatanjahantena satria raha tsy izy ireo dia tsy tanteraka zao asa goavana zao. Ny voalohan'ny volana Aogositra ka hatramin'ny 15 volana Aogositra 2024 izao no hanatanterahana ny fifaninanana nasionalin'ny mpiasam-panjakana tantanan'ny AZF. Misa 17 ireo taranja hifaninanan'ireo mpandray anjara mandritra io fifaninanana nasionaly io. Fifaninanana vaovao nampidirina ny fifaninanana tanterahana eny amin'ny Torapasika no Mahajanga manana izay foto-drafitrasa mahasahana ny fifaninanana amin'ny Torapasika izay efa vonina tanteraka amin'ny fandraisana ity fifaninanana nasionaly ity Mahajanga amin'izao fotoana izao manana foto-drafitrasa maro afaka handray tsara ireo fifaninanana nasionaly ireo Mahajanga. Nisy androany ny fionana teo amin'ny AZF izay nanatanterahana ny fandaminana rehetra mikasika ny fiomanana ho an'ny fifaninanana nasionaly ho tanterahana ny Mahajanga. Afantarana rehetrarehetra ny fepetra tokony arahana
sy ny discipline rehetra ahafahana mandray anjara anatin'ny sport d'entretien ampiasam-panjakana amin'ny alao national zay atao any Mahajanga io. Eto koa zany ny entin'Alamanca moa zany efa metraka anaty phase éliminatoire antsika dia mametrafetra ny olona hoe zao no zavatra tsy maintsy arahana ary misokafana zany satria mbola misy ECD zany mianaty ministera sa vitsivitsy. Toetrany isaka teo anaty ny fampahalalam-baovao no tanteraina androany ny fampahafantarana sy fampizarana ary fanakalozana traikefa teo amin'ireo vahiny sy ny ministera amponina sy firaisakiny ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny FID teny amin'ny Carleton Anosy ity fionana manokana ity izay mifantoka amin'ny haratonaina sy ny asa fiaina sosialy niarahana tamin'ny délégation avy amin'ny République démocratique ny Congo sy ny Nosy Comore. Nanatanteraka fifankalozan-kevitra ny avy ao amin'ny FID niarahana tamin'ny République démocratique ny Congo sy ny Nosy Maurice mikasika ny atrikasa aratonaina. Fifankalozana traikefa avy amin'ny firenena rotota dia ny République démocratique de Congo sy ny Madagascar ao ihany koa ny firenena Comoriana. Zava-dehibe ho antsika malagasy mandray ireo firenena afrikana ireo amin'ny indrindrandrindra fizarana traikefa ary fijerena ihany koa ny fanatsarana amin'izay lafin'ny fianarana sosialy zany. Fantatsika fa tafiditra ao anatin'ny teboka voalohan'ny programme anasan'ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny filoham-pirenena ny fijerevana maha-olona ary ny ministera amponina sy ny firaisan-kina izay tarihin'ny ramatoa minisitra Razafindrato Aurélie no manatanteraka izany amin'ny alalan'ireo programme anasa. Ka ny androany zany dia nitetika asa ratonaina izay tetika asa ny fitondram-panjakana vatsiny banky iraisam-pirenena vola ary ny FID moa zany manatanteraka ny fotony no nanaovana izay fizarana traikefa fa indrindrandrindra fijerena ny fanatsarana amin'ny rotota izay. Ny bonne pratique zao ny mesure d'accompagnement izay hitany zany taty amintsika fa tena mipetraka izany ary tena misy atao hoe tombony manokana tsy hoe omena toanara-bola ihany ny mpisitraka fa le tantsoroka aorinany ny omenareo mpisitraka amin'ny alalan'ny fiofanana fitantanana ara-bola fiofanana amin'ny ahafahan'izy ireo manao ny hoe activité génératrice de revenu. Tsy mijanona eo amin'ny lafiny maha-olona ihany ity atrikasa ity fa tafiditra ao anatiny ihany koa ny fitonjovana ny tontolo iainana. Ny asa tanterahana moa zany eo ny lafiny maha-olona fa eo ihany koa ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana. Io dia tsy misaraka satria fantatsika ny fiantraikany koa aty amin'ny zanak'olombelona fiantraikan'ny fiovavan'ny toetrandro dia izay no mahatonga anay FID izay manao antetika asa marona betsaka makany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny asa rehetra atao. Eo ny fanampiana amin'ny fambolena ny hazo, ny fiarovana ny tanety sy ny sisa. Reny zany dia entina hanampiana ny ady amin'ny fanombana ny tontolo iainana. Ny dingana moa zany amin'ny zao tapany faharoa zao amin'ny hoe filet de sécurité résilience dia ny tanjona dia mba ahafahan'le tokantrano tsirairay mihitsy mba ho tafavoaka soamantsara ao anatin'le fiainany. Zany hoe amafisina be foana zany ny mesure d'accompagnement na ny tosika ahafahana manampy an'ireo tokantrano marefo ireo mba ahafahany miverina ohatra miaina ohatra ny tokantrano rehetrarehetra zany. Nanao fanentanana mikasika izany ihany koa ireo mpisitraka ny FID. Ny fiovana nisy teo amin'ny ara-barotra zany nisy tombony kokoa teo aminay izy satria ahafahanay miseho mampiseho ny zavatra vitanay rehefa nisy fikarakarana natao amin'ny FID ohatra an'izao sy mba natao amin'ny fitondram-panjakana nampisehona anay mpanao asa tanana ary mba magnana ezaka zany zay ary ezaka hanao zavatra hoe ho tsara omena mpanjifa manentana manokana ny mpanjifa zany zay mpanjifa vita malagasy mba hiezahana amin'ny resaka hoe hivoarana amin'ny fiainana. Efa tonga amin'ny boutique Tsik sy Tsik Beauté ao Toliara ambony vohitra ny arrivage fête de mer entana amin'ny kalitao tsara vao tonga avy any Chine natokana tao fanomezana amin'izao fankalazana ny fetin'ny reny izao. Misy ny robe ny sac à main dame maro isan-karazany sy solomaso ihany koa. Misy koa ireo fitafy maro samihafa natokana ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny boutique Tsik sy Tsik Beauté izay azonao tsidiana ao Tanambao Toliara ambony vohitra eo ambony sopo teo aloha. Yvon Mandroso.
amin'izao herinandro fanomanana ny fetin'ny reny amin'ny alahady 5 solarivo izao dia aza misy herana intsony fa efa ato amin'ny botikitsika tsiky bote ireo entana azonao atao fanomezana ho anneny efa tonga ato amin'ny botikitsika sy tsiky bote eto tontolo iarambony vohitra ny arrivage fête de mer entana amin'ny kalitao tsara vao tonga avy any Chine natokana atao fanomezana amin'izao fankalazana ny fetin'ny reny izao misy ny robe misy ny sac à main dame maro isan-karazany sy solomaso ihany koa misy koa ireo fitafy maro samihafa natokana ho any ankizy sy olon-dehibe ny botikitsika sy tsiky bote izay azonao tsidihina eto tanambao tontolo iarambony vohitra eto amin'ny bonne soupe teo aloha. Ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny reny izay hatrany dia mikarakara fampisehoana miavaka ihany koa ny fetin'ny mamanty de retour eny Antsahamanitra ny 25 Mey ho avy izao miavaka hitsetsika ity satria mandritra ny adiny 3 be izao mbola misy kosa ny tapakila eny amin'ny super musique Analakely. Fety mamanty dia 20 Mey zany hoe amin'ny lahady zao ny fotoana ao Antsahamanitra dia izay mpanao atsika nano anolotra fety ho an'ny reny rehetra izay ho avy amin'ny fotoana io manomboka amin'ny roa sasany ny fotoana atsika dia miantso ny rehetrarehetra dia izaho Francis Turbo, Barona, etsetsa Raitra Belaoika ary ireo namana zandrikely izay anomboka manao ny atsika nano hitarika ny fotoana hira atsika na mazava ho azy ary ianareo moa dia efa lasa zatra an'le hoe aiza ny fety mamanty satria dia nisy fotoana tokoa tsy nisy ny fety mamanty no ny antony ara-pikarakarana moa zany ka dia tonga ny fotoana atsika amin'ny lahady izao eo Antsahamanitra zany ny fotoana dia miantso ny rehetrarehetra ento daholo ny fianakaviana satria fety mpianakaviana io miaraka mijery ny fetin'ny mamanty izay efa lasa adidinay manao atsika ny manolotra fety ho anareo rehefa tonga ty fetin'ny reny ity. Ny fampisehoana dia aharitra eo amin'ny adiny 3 eo ary mampirisika ny rehetra ho avy fa mbola misy aloha mikaratra le ampovoany ary ambonimbony dia ny sisiny ary ambonimbony anankiroa fa ny etỳ manoloana ny sehatra etỳ ambany eo manoloana ny bafilakavivy bafilakavanana dia efa somary efa tapitra dia mampirisika atsika foana aloha anjifa mialoha mba hisoroana an'le hoe lahatra be aloha zay vao miditra ary eto dia manaroatra ihany koa miarahaba ny reny rehetra izay ho avy amin'io lahady io 10 ny volana Mey. Zay tongava daholo amin'ny fotoany.
Tolotra miavaka ho an'ireo reny ihany no atolotry ny biominceur hatramin'ny 1 volana May ho avy zao. Fihenam-bidy lehibe no atolotry izy ireo ho an'ny fikarakarana manontolo ny tarehy amin'ny alalan'ny vokatra sy fitaovana matihanina. Azo atao tsara araka izany ny manolotra fikarakarana tarehy ho an'ny reny ao amin'ny biominceur amin'izao akatoky ny fitin'ny reny izao. Prod Plus. Izay eto amin'ny biominceur esthétique eto Ankorondrano dia faly miarabanareo rehetra izay manatrika ny TV Plus Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zahay ato dia manomana tolotra ho an'ny fetin-dreny. Ny tolotra homanay amin'izao fetin-dreny izao dia ny soin de visage amin'ny alalan'ny ity hydra facial ity. Izy ity moa zany dia manadio tanteraka ny tarehy indrindrandrindra ho anao izay manana olana amin'ny tarehy dia tena natao ho an'izany mihitsy izy ity. Manome éclat izy ity ary manadio ihany koa ho an'ny tasy amin'ny tarehy izay ho anao izay sahirana mitady vahaolana amin'ny fanadiovana ny tasy eo amin'ny tarehinao dia zahay ato dia manana vahaolana aroso ho anao amin'ny alalan'ny hydra facial. Dia manome éclat immédiat ho an'ny tarehintsika. Amin'ny farany soin moa zany dia mampiasa an'ity masque LED ity zahay. Ny asan'izy ity dia manala ny tasy amin'ny tarehy ary ihany koa mihydrater ny peau-ntsika izay somary maimaina iny. Eo ihany koa ny micatrisé ny amony amin'ny tarehintsika koa izy ity. Tena tsara izy ity fa manasanareo tonga marobe aty aminay ety Ankorondrano akaiky ny vita foam. Eo ihany koa tsy ity hydra facial ity irery no tolotra azonao amin'ny fête de mer io fa misy ihany koa ny ity coup d'éclat ny LPG ity izay efa tsy izoviana amin'ny marotsony ny soetiny. Izy ity moa zany dia manome bonne mine ho an'ny tarehintsika na favaratra na ririnina. Tena tsara izy io satria manome résultat immédiat très efficace ho an'ny hoditrintsika malagasy. Koa tongava maro satria tena tsara izy io tsy hanenenanao fa azo résultat ianao. Afaka atao cadeau ho an'ny fetin-dreny mihitsy izany tolotra izany ho anao ilay manana reny iny tia mikarakara tarehy. Teneny izy ho tonga aty amin'ny biominceur Ankorondrano fa fonanome fahafapo anazy izahay. Manomana fanomezana ho an'ireo rehetra izay manjifa finday ao amin'izy ireo ihany koa ny best phone amin'izao fetin'ny reny izao manomboka amin'ny ray hetsy ariary dia efa mahazo finday ao amin'izy ireo ka aza misalasala manantona ny best phone amin'ny Temple of Glory Beoririka raha mitady fanomezana ho an'ny fetin'ny reny. Faly miarabanareo izay ato amin'ny Best Phone MG, botika iray mivarotra finday ato amin'ny Temple of Glory, box 04. Ny offre misy ato aminay amin'izao dia ny offre fête des mères moa zany amin'ny 24 mai avy izao izay manao achat ato aminay dia mahazo an'ireto cadeau ireto izay afaka hisafidianana mixeur, mini mixeur izy ireto anankiroa afaka misafidy amin'ireto zany. Dia misy ihany koa ny satroka sy poketra tolotra ho an'ireny zany izy io. Manomboka amin'ny 100 000 ariary ny finday ato aminay dia izay rehetra mividy amin'ny 24 mai zany dia mahazo cadeau izany hoe misafidy amin'ireto mini mixeur ireto dia poketra sy satroka. Ankoatra izay dia manana ity carte de fidélité ity izahay izany hoe izay manao achat in-efatra misesy ato aminay dia omenay téléphone touche cadeau izay misy garantie izy io. Ny téléphone misy ato aminay arakaraky ny marque diatavin'ny client moa zany ny budget sy ny gamma ilaina ihany koa. Misy ny Google Pixel zao ato ny Motorola dia misy ihany koa ny Redmi dia authentique daholo ny téléphone ato aminay. Les offres fête des mères moa zany natao an'olona rehetra mividy izany hoe na mikommande amin'ny Facebook ary zany ianao par livraison dia misy cadeau afaka misafidy sary ianao. Na any amin'ny faritra ary zany no manao commande dia mahazo cadeau ihany. Ny toerana hitananay moa zany raha avy any Beorika ianao no miakatra ohatran'ny andeha any Antsasitafy zany dia côté droite immeuble Temple of Glory afaka manao livraison ihany koa izay manana page Facebook izay Best Phone MG afaka tsidihana soma tsara dia misy ny contact ihany koa ao amin'ny page dia manao livraison.
Ny lafiny fanatanjahantena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ivelatra kokoa amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny taranja Kung Fu isa amin'ity taona ity. Tanjonao anatin'izany ny fampivelarana ny Kung Fu isa manerana izao tontolo izao. Raha ny fanazavana itsaka ilan'izay nampatsiahy ireo ray aman-dreny mba tsy hampiditra ireo zanany any amin'ny toeram-pianarana tsy manara-dalàna hanampitarika ny Kung Fu isa. Efa misy ny rafitra tokony arahin'ny rehetra raha te azo fankatoavana mahakasika ny fanokafana sekoly mpampianarana Kung Fu. Romy Armanina sy Fetrandriamananjara. Saripady ny fampianarana Kung Fu ary misy ny rafitra manara-dalàna tokony arahin'ireo maître na ireo olona mpitarika te hanokatra sekoly. Tokony tandrina arak'izany ireo ray aman-dreny tsy ho voafitaky ny olona tsy manara-dalàna satria mety hitera-doza amin'ny fampianarana omen'ny maître raha toa ka tsy mahafeno teknika fampiasa ireo fitaovana sy ny maro hafa fampiasain'ny Kung Fu. Mampatsiahy ireo ray aman-dreny rehetra mba tsy hampiditra ny zanakitsika any anatin'ireny maître Kung Fu zay tsy ara-dalàna na manaonao foana satria indraindray tsika dia voafitaka rehefa misy miteny hoe ry maître Kung Fu kanefa tsy ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna amin'ny mahasaropady ny Kung Fu zay mitondra fitaovam-piadina malefaka nataontsika arme blanche toy ny sabatra sy ny sisa. Mafy ny asan-jolahy amin'izao fotoana izao, ny asan-dahalo, ny olon-dratsy dia aleo mitandrina. Ary anisan'ny mahasarotiny anay ato anatin'ny fédération Kung Fu izany fiarovana ny ara-dalàna izany mba tsy hivoana ireo zanakitsika ireo eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha ny Kung Fu isa manokana dia efa 5 taona no nijoroany, izay ny grand maître Pierre Misael na Pierre Be ary efa i grand maître Vokra Kotoarjona indray no mitarika izany amin'izao. Maro ireo malagasy manana toerana maha-izy azy eto amin'ny firenena no voavolavolan'ny taranja Kung Fu. Tao anatin'izay taona maro izay tanjon'izy ireo hatrany ny fampivelarany taranja ity na eto an-toerana na any ivelany mba ahafahana mamolavola olona olom-banona. Arak'izany dia sokatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo amin'ity taona ity amin'ny fametrahana ny style na ny endrikady Kung Fu isa any ivelany. Araka voalazako teo dia hoe isy ny échange technique izay efa atao sehatra iraisam-pirenena izay makany nosy Maurice fa ny Kung Fu ihany koa dia efa mivelatra aty Europe. Ny Kung Fu manokana raha tsy teny afa-tsy ny Kung Fu isatsika dia efa misy ny club mijoro ara-dalàna. Ny keny ny fanjakana frantsay mitsangana ao Frantsa, hitsangana ihany koa ao La Réunion amin'ity taona ity. Ny tsara ho fantatsika indrindra ho an'ny Kung Fu isa manokana, itsika dia manondrana style fa tsy m'importer style satria ny Kung Fu isa rehefa nivoaka avy any amin'ny monastère de Canton grand maître Pierre Misael tamin'ny taona 790 tamin'ny 1969 dia izy no nanangana an'ilay style wisa, izany hoe toe-tsaina gasy, style gasy. Dia io wisa io aloha ataony zareo any Frantsa amin'izao fotoana izao, io wisa io natao atsy à La Réunion, izany hoe itsika izany ilay manondrana an'ilay style fa tsy m'importer an'ilay style. Mankalaza io fa 5 taona nijoroany io ny Kung Fu isa amin'ity taona ity ka maro ny hetsika no ankalazain'izy ireo amin'izany. Dia hoarahantsika ary izao ny voambolana. Ity indray ny voambolana ifankazarana mampiasa azy amin'ity androany ity, misafelika. Ny hevitry ny voambolana hoe misafelika dia tsy mandeha mahitsy fa mihodina. Iretarika aminy koa hoe mivily na koa miolaka. Mitovy hevitra aminy koa hoe miodifitra. Amin'ny teny frantsay ny azo andikana azy dia hoe déviation na koa incartade. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ny mpanao politika sy ny mpahay lalàna dia manana fahaizana manokana amin'ny fanehoana hevitra misafelika ka mahafanina izay tsy maharaka. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Mahafinaritra ery mizotra amin'ny lalam-pirenena fa 470 izay tsy misafelika ka satry foana ny andeha mafy saingy aleo hatramy malina rehefa mampamiliana satria izay tonga soa ihany no arabaina. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa amin'ny andavanandro ity voambolana hoe misafelika ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidiny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Dia hoarahantsika kosa ary izao ny eo ara hoe Orange, eo anilanao. N'olitra ho anao. Moto
Moteur. Action. Mandosoko. Bona Presta. Salama tu. Salam. Masuk toerana. Tsatsakitady Presta dia efa lasa zao Presta. Mbola ety ihany tsika ka ay mo ihany dia didy mandraikitra sanina ty. Zany Presta na tovava koa. Ikarakara lanonana kely ahako. Anao balle. No balle ahako dia aka autorisation. Dia onaseo na mombamomba zay autorisation zay. Ay anao balle makasika an'ina le balle ataonao. Gatsy reny Presta. Efa malaza be teto tanàna ie. Ino? Zahako nahazo tamin'le tanàna le tamin'ny baolina Ligue des Champions. Naka Barcelone. Tonga dia mipoaka be tsika. Poaka be tonga dia. Mata, bitsika amin'izao. Dia anao balle tsika. Anao balle tsika tanàna. Tonga dia l'autorisation dia zoro dia zoro ny autorisation ataontsika. Dia zoro? Dia zoro tsika dia amin'ny lanonana be. Zavatra tsara zany Barabas fa dia arabaina aloha anao zany tafita soa ny tsenotsenona mihitsy ka izy. Tsenoko mihitsy zany tena. Zay moa zany amin'ny asa mandraraha dia tsy dia mifantoka loatra amin'izay zavatra zay fa mahakasika fanomezan-dalana fanaovana balle zany zao dia zoro no alainao. Dia zoro dia aiza no toerana anaovana? Eo amin'le fanaovako tamin'ny eritaony io aiza zany? Eo amin'ny akaikin'ny ilan'ny tsenandry Rafra io. Eo to dia eo amin'ny arabe. Tonga dia le matsatsa Presta moa. Anange le compresseur be manao natery misy misy vavabiby ireny. Ay le nisy nanao fitsarena ndray andro ry. Anahako reny. Reny nampiasaintsika eo reny. Fa zao aloha e mahakasika ny fanomezan-dalana amin'ny zay hoe fanaovanao balle zay. Ianao zany toy zao balle arosasy tena misy ny fitsipika tsy maintsy arahana ao anatin'izay zavatra zay. Dia ngamba tonga dia ataontsika fitsipika zay tena fanarahana atao. Fa dia mba mena voly Presta. Ny tena mety angamba ny fanaovana balle tsy mahakalamanjana dia misy fahazoan-dalana miainga avy eto amin'ny fokotany dia tsy maintsy miakany amin'ny district tsika mahakasika an'izay zavatra zay. Dia faharoa manarakarak'izay voafetra ihany ny ora fitabatabana ny fiarahamonina satria misy mitsipika amin'ny fehantsika fiarahamonina eto. Ka zay iaka autorisation? Meno autorisation anao fa le compresseur kosa ngamba tsy mety satria tsika mila manaja ny ora fanajana fahanginana. Tsy karaha tsy malaza izy Presta matiko ihany to dia tena hoe atizina toty eto dia namotana kadoboka losom-patsana mihitsy dia rerehan'olona mihitsy zay mavita balle tsika eo amin'ny rabarabasy zany. Ka mahakasika an'izay tsy fanaovana balle dia ny amin'ny manomboka ny amin'ny sivoralina dia misy ny hoe tapage nocturne zany hoe voafetra ihany ny fanaovana lalonana sy fietenenivon'ny fiarahamonina iny satria ajeitsika izay le hoe fitsipim-piarahamonina zay ao anatin'ny fikoloam-pahasalamana ihany koa izay zavatra zay. Dia rehefa tonga ny amin'ny sivoralina dia tsy maintsy ampidirinao amin'ny tokantranonao mihiby koa zany ny zava-maneno tsy miparitaka ny feo mifanajana ny fiarahamonina manodidina. Faharoa manarakarak'izay rehefa avy mangataka ny fangatahan-dalana eto amin'ny fokotany ianao dia mipita makany amin'ny district Antananarivo. Faharoa dia makany amin'ny polisy ianao dia zay zavatra zay misy vakiana tsara ny fitsipika rehetra tokony ho arahana ao anatin'izay fanaovana balle zay. Tsy vita eto zany fa tsy mandalo ny passe polisy? Tsy maintsy mandalo. Tsy maintsy mandalo satria ny fitandronana ny finaminana satria zao Monsieur Barabas anao balle ka raha misy vaky ny trano ny fitabatabana amin'ny compresseur anao dia izy no menao tsiny amin'izay fotoana izay. Tsy maintsy anao tompon-dalonana na ny victime amin'izay zavatra zay. Maso manao balle zany atao karadarana tsara ny autorisation. Dia atao ambanimbany ny amin'ny sivy. Atao ambanimbany ny zava-maneno dia tsy atao plein air fa ampidirinao ao anatin'ny tokantranonao misy an'le fety. Misaotra Presta atao dia atovy zany autorisation dia karakaray koa. Ilaina ny maka fahazahon-dalana rehefa mikasa ny fety amin'ny alina na manana fahazahon-dalana azy tsy njofo ny mpiara-monina aminao. Coupé dans la boîte. Faranatreto ny anjarako tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany Eliza Hermanina kosa mbola hitondra ny songadana ho antsika rehetra indray. Veloma tompoko.
Iditra amin'ny fanaramaso ny fanatanterahana ireo fanamby enina no resin'ny fanjakana malagasy nandritra ny fionana an-tampony ho an'ny fanjarian-tsakafo no tanterana tany Paris farany teo ny fiarahamonim-pirenena sy ny solombavam-bahoaka anatin'ny voamerany ny fahasalamana manomboka izao anao drafitrasa iraisana ihany koa izy ireo anamafy ny adisisika ho an'ny fanjarian-tsakafo eny anivon'ny androm-panjakana sy ny sehatra samihafa tanjona ho tanterana ihany koa ny ametrahana ho laharam-pahamehana ara-politika sy amin'ny lafiny teti-bola ny fanjarian-tsakafo nanatanteraka fanambarana iraisany ho an'ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara androany ny vovonana hina ny solombavam-bahoaka ary ny vondrony ny tanora Antrararaso Marcelin Rendrivovonjy. Tsy azo atao ambanin-javatra ny fanaramaso ny fanatanterahana ireo fanamby no raisy ny fanjakana malagasy ho fanatsarana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara nandritra ny fionana an-tampony sy no tanterahana tany Paris farany teo raha nambara ny fiarahamonim-pirenena mivondrona anatin'ny vovonana ina sy ny parlementaire. Nisy kosa zany ilay engagement an'ny Madagasikara tamin'ny fivoriana resam-pirenena le natao tany Paris farany teo zany le ataontsika hoe nutrition for growth na ny N4G dia tsy maintsy zany izahay koa mijery ahoana moa ny fanaramaso ny fanatanterahana an'izay zany dia efa mpiara-miasa hatramin'izay ny solombavam-bahoaka sy ny plateforme ina dia miara mamoaka ihany koa zany le ataontsika hoe plan d'action conjoint na ny fandaminana ny asa zany zay rahana ao anatin'izay zavatra zay. Mbola anisan'ireo firenena manana tany sy fanjarian-tsakafo ambony ihany koa i Madagasikara. Tafiditra anatin'ny paikady ahafahana miady amin'izany ny fampitomboana ny teti-bola enti mametraka ny fanjarian-tsakafo. Eo ankoatra izay ny fanetsihana ny mpisehatra rehetra hatreny fotony. Enina le fanamby ndraisin'ny Madagasikara tany amin'ny sommet mondial nutrition pour la croissance. Misy ny fanamby mikasika an'ireo fampianana ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitahazoka, ny fampianana ny tany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Ino moa zany amin'izao fotoana izao 7.7 isanjato dia ho ahena 3 isanjato izy mandrapatonga ny taona 34. Ny tena zava-dehibe zany izao dia ny hoe ahoana no ahafahan'ny mpisehatra tsirairay miainga avy any amin'ny fokotany mipakatra aty amin'ny firenena mandray anjara ao anatin'izay fanatanterahana ny fanamby izay. Marina fa ny fanjakana malagasy no nandray an'ilay fanamby fa ny sehatra tsirairay dia manana anjara andraikitra tompon-draharaha zany amin'ny fanatanterahana an'izay fanamby izay. Mila omena sehatra ihany koa ny tanora hamokatra ny sakafo ampy sy ara-pahasalamana. Recommandation avy amin'ny tanora izay tena nisongadina ny hoe tanora maniry indray hiverina ao anatin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ary tsy hijanona eo amin'izay fa ao anatin'izay ihany koa ny fanatsarana hoe hitady aiza ho aiza ilay fanatsarana n'izay tontolon'ny famokarana izay mba ahafahana manatratra sy ahafahana mampiaina ilay ambony be amin'ilay tsy fanjarian-tsakafo. Ho fametrahana ireo dingana rehetra ho tanterahina nisy androany ny fanambarana ny raisan'ny solombavam-bahoaka sy ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena ina. Zay magnakatony fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity tompolaizy tompoko vavy ankasitrahana nareo sy ny saraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.